fanatanjahantena malagasy. Anamafy moa ireto mpitatana ireto fa mbola mijanona ao avokoa ireo mpilalao tao aminy tamin'ny taom-pilalaovana lasa. Taranja basketball nanomboka miditra eo amin'ny dingan'ny mamaraparana ny fedinany amboaran'ny oely ny section Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Araka ny nambaran'ny mpitantana ity section Antananarivo renivohitra ity dia natao indrindra fanomanantena ny ireo mpilalao hiatrehana ny taom-pilalaovana 2024 ny tena nanatanterahana ity fedina ny amboaran'ny noely ity. Mitoy itetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny lalao fiadina ny amboaran'ny noely eo amin'ny taranja basketball eto amin'ny section Antananarivo renivohitra. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonan'ny Saint-Michel manao akanjo mavo amin'ny sary sy ny MBTOL manao akanjo fotsy. Nomotsan'ny ny MBTOL tamin'ny isa mavesatra 770 teto ny Saint-Michel. Azo lazaina fa toa manao fanazarantena fotsiny teto ny MBTOL nandritra ity lalao ity saika zareo hatrany no nitarika nandritra ny apa-efapotona efatra zay ny lalaovana. Ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona zazalahy kosa dia azo lazaina fa niady de niady ny lalao zay nikatrohan'ny Tak Biby manao akanjo mena amin'ny sary sy ny AT2B. Ny Tak Biby teto no nivoaka nandresy tamin'ny isa tery de tery 7-20 no 7-20. Nambaran'ny mpitantana ny section Antananarivo renivohitra Andriamatoa Edson Rabako Herintsatovo fa dia fiomanana amin'ny fiatrehana ny taom-pilalaovana 2024 no antony ity fedina ny amboaran'ny noely ity. Tanjona tena tiany section petraka amin'ny fiandiran'ny amboaran'ny noely dia fanomanana ny championnat 2016 moa zany tena maro fanomanana ireo ekipa hoe mba hijaly amin'ny championnat. Raha ny fandaharam-potoana ny section zany ohatrotry ny ahoana no sokafan'ny taom-pilalaovana fedina ny tompon-daka. Ny fedina ny tompon-daka moa zany dia tokony hanomboka amin'ny février io voalohandoha volana février satria tapitra amin'ny faraparany volana janoary ity ny coupe de noely zany fa hiditra ho phase finale atsika amin'ny herinandro satria demi-finale tsy misy carte blanche toa dia demi-finale ohatra. Inona no tsara ho fantatry ny club rehetra mpandray anjara eto Antananarivo renivohitra raha ho an'izay taom-pilalaovana 2024 zay? Ny tsara ho fantana aloha zany dia voalohany indrindra ny RUC ny règlement petraky ny fédération dia iny no tsy tena hoe copier-coller fa iny no rafitra anatin'ny rafitra fédération dia iny no arahana hoe zay règlement petraka fédération dia midina temy ligue dia hatraty amin'ny section zany no petraka tena tsy maintsy ampiarina io satria fédération no rafitra ambony indrindra amin'ilay. Amin'ny faran'ny herinandro zao dia hiditra eo amin'ny dingan'ny famaranana amin'izay ity fiadina ny amboaran'ny noely ity ho an'ny sokajy rehetra.